Anterina indray ny fiarabanantsika ny tokantrano manaraka izao fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS izao ary manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany mbola ifantokatanteraka ao anatin'ny resaka mikasika ny fifidianana sy fomba hatranisika ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao koa saina impitiavana ary ianao anaraka izany nanjakany fanodikodinam-bato sy ny tsy fanarahan-dalàna maro ny fifidianana sy fomba izay notanterana ny alatsinainy lasa teo hoy avy nivony vondron'olon-tsotra tao anatin'ny fanehoan-keviny androany etsakilany mbola tsy nivoaka akory ny vokatra vonjimaika sy ny vokatra ofisialy dia efa nanao fanambarana sady ny filohan'ny repoblika fa ny antoko izay manohana azy nandresy ary nahazo ny maro anisa ihany koa miantso ny tompon'andraikitra ma efa araka izany ity vondron'olon-tsotra ity mba anara-maso akaiky ary indrindra ihany koa mba andala ny fahamarinana sy anaja ny lalàna andorana vetrany ary ny fanazavana mikasika izay. Mbola nilesoka hita nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ihany no nisongadina tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity hoy ny avy eo anivon'ny vondron'olon-tsotra mbola hitataratra tamin'ireo birao fandatsaham-bato sasany ny fanodikodinam-bato ny fifidianana ny safidim-bahoaka ary indrindra ny tsy fahamatorany seni tamin'ny fikarakarana ny fifidianana rehetra. Meratsy ary tena hita mihitsy hoe tena tsy tomombana fikarakarana fifidianana tamin'ity tsy mamenatra amin'ny teny izany satria atsara zavatra nataontsika mbola misy ny fifidianana kominaly izay atao dia mila arenina izany rehetrarehetra izany eo indrindra ny mahakasika an'izay fifidianana solombavam-bahoaka izao dia asiana teny manokana ny zava-misy amin'izao fotoana izao satria efa tsy vitany hoe vitsy ny olona tonga mifidy ny olom-pirenena izay namitany adidiny ny mbola mandeha koa mifangalaram-bato sy ny fanodikodinam-bato izay misy amin'izao fotoana izao marianay fa maro ireo velotaraina ireo olom-pirenena olon-tsotra na nivon'ny fikambananay voty izany na any amin'ny nivon'ny setra-piarahamonina any amin'ny faritra sy any ambanivohitra dia mametraka fitarainana ary manana pirofo an'izany avokoa ireo olona izay mahita ny fisiny ny fanodikodinam-bato ary mbola misy na efa misy ary ny famoahana ny vato eny ny fanisam-bato tamin'ireo fotoana reny amin'ny voka-pifidianana vonjimaika dia mbola misy tady anao kajikajy anodim-bato. Mbola tsy nivoaka akory ny vokatra ofisialy nyity fifidianana solombavam-bahoaka ity dia efa nisady ny fanambarana nataon'ny filohan'ny repoblika nandritra ny fitsidiany tany ivelany fa ny kandida atolotry ny antoko izay tarihiny no nandresy ary nahazo ny maro anisa. Tsy tandalàna ve Madagasikara ny zavatra tsapa satria na ny filoham-pirenena ary dia mandika lalàna amin'izao fotoana izao satria mbola tsy mivoaka akory ary ny famoahana vokatra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka vonjimaika izay mbola maro ny bureau de vote maro ny avy any amin'ny faritra mbola tsy tonga nefa izy ankehitriny any ampitan-dranomasina raha ny vaovao mandeha efa eno sahady fa mirehare fa ny antoko izay taritiny izay manohana anazy amin'ny fitondrana no mahazo maro anisa any amin'ny 90 any. Izany zavatra zany dia mametra-panontaniana mbola tandalàna ve tsika ary tena mpitondra hitarika ny vahoaka amin'ny lalana mahitsy sy marina ve ary tena hoe mbola misy ve ny lalàna mife amin'ny Madagasikara ary mbola mipetraka ve fandrianam-pirenena. Ny karazana tsy fanarahan-dalàna toy izao izay efa niseho tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo no antony mahatonga ny fihibany tapavitrihan'ny olom-pirenena nandeha nifidy tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity tsy mahatoky ireo tompon'andraikitra mikarakara ny fifidianana intsony ny vahoaka malagasy. Mbola rahantsika rehefa avy eo ihany moa izany ireo karazana fanehoan-kevitra maro samihafa mikasika ny tsy fanarahan-dalàna nisy tao anatin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity indrindra moa izany fa momba ny voka-pifidianana fa hitodika eny amin'ny seni kosa isika mbola ao anatin'ny fanangonana ireo vokatra avy any amin'ny faritra ny avy eo anivony birao mahaleo tena misahana ny fifidianana amin'izao fotoana izao malona izany dia omenanao avy hatrany ary aloha ny vokatra vonjimaika voaray avy amin'ireo distrika izay nazahoanay izany entiny Lorette Berton. Valim-pifidianana voaray farany androany fa 7 ny volana May 2024 Antananarivo voalohany birao fandatsaham-bato miisa 220 amin'ireo 720 nahazo-bokatra Tim nahazo 7 faingo 20 isanjato IRD 2 faingo 7 isanjato Antananarivo faharoa birao fandatsaham-bato rehetra miisa 1.70 amzato Tim nahazo 5 faingo 7 isanjato
IRD 1,7 isanjato. Antananarivo faharoa birao fandatsaham-bato rehetra miisa 7,7 nazombokatra. Tima nahazo 7,7 isanjato. IRD 3,7 isanjato. Antananarivo fahaefatra birao fandatsaham-bato rehetra 2,7 tima nahazo 4,7 isanjato. IRD nahazo 7,7 isanjato. Antananarivo fahadimy birao fandatsaham-bato rehetra miisa 7,7 tima nahazo 4,7 isanjato. IRD 7,7 isanjato. Antananarivo fahaenina birao fandatsaham-bato rehetra miisa 5,7 tima nahazo 7,7 isanjato. IRD 4,1 isanjato. Distrikany Avaradrano birao fandatsaham-bato 1,7 amin'ny 2,7 tima nahazo 3,7 isanjato. IRD 3,7 isanjato. Distrikany Atsimon-drano birao fandatsaham-bato miisa 3,7 amin'ny 4,900 tima nahazo 3,7 isanjato. IRD nahazo 5,2 isanjato. Distrikany Andramasina birao fandatsaham-bato miisa 500 amin'ireo 5,8 isanjato tima nahazo 2,7 isanjato. IRD 3,7 isanjato. Anjozorobe birao fandatsaham-bato miisa 2,7 amin'ireo 2,900 tima nahazo 3,7 isanjato. IRD 7,7 isanjato. Distrikany Ambohidratrimo birao fandatsaham-bato miisa 7,7 amin'ireo 2,7 nazombokatra tima nahazo 2,7 isanjato. IRD 2,7 isanjato. Fenorivobe birao fandatsaham-bato miisa 1,7 amin'ireo 4,7 tima nahazo 7,3 isanjato. Indépendant Zakarana Evson 7,7 isanjato. Antsirabe voalohany birao fandatsaham-bato miisa 4,70 amin'ireo 3,7 sy 200 tima nahazo 4,7 isanjato. IRD 1,7 isanjato. Distrikany Arivonimamo birao fandatsaham-bato miisa 4,7 amin'ireo 8,9 sy 300 tima nahazo 4,7 isanjato. Indépendant Andry Lalaina nahazo 1,7 isanjato. Ambatondrazaka birao fandatsaham-bato miisa 7,7 amin'ireo 8,7 sy 200 tima nahazo 3,2 isanjato. IRD 4,2 isanjato. Amparafaravola birao fandatsaham-bato miisa 1,70 amin'ireo 3,20 sy 200 tima nahazo 2,7 isanjato. Indépendant Fiankinana nahazo 7,7 isanjato. Fianaratsoa voalohany birao fandatsaham-bato miisa 1,50 amin'ireo 2,20 tima nahazo 4,20 isanjato. IRD nahazo 4,9 isanjato. Distrikany Fanadina birao fandatsaham-bato 3,20 amin'ireo 3,20 voaray tima nahazo 3,17 isanjato. IRD kosa nahazo 4,30 isanjato. Distrikany Tsaratanana birao fandatsaham-bato 5,30 amin'ireo 7,20 nazombokatra tima nahazo 1,50 isanjato. IRD nahazo 4,20 isanjato. Fa tao anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay nitanterahana ny alatsinainy lasa teo iny dia samy nahatsikaritra ny rehetra fa maro ireo zavatra izay tsy nandeha tamin'ny laoniny. Tao ireo karazana lesoka izay efa nisy tany aloha nefa mbola niverina ihany ary anisan'ny niteraka ny fahavitsin'ny mpifidy izany. Ireny karazana tsy fahatomombanana ireny nefa no isan'ny nampiena ny fahatokisan'ny vahoaka ny CNIS ny HCC. Laurette Berton sy Tahiriny aina.
Nandritra ny andro ny fifidianana, betsaka tamin'ireo nanana ny karatry ny mpifidy izay efa nifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany sy faharoa no tsy hita tao anatin'ny lisitry ny mpifidy intsony ny anarany tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Anisany mahakely ny taha-pandraisana anjara ny mpifidy ihany koa izany satria niverezonjoa ireo te hifidy. Olana teo amin'ny inona indray ary no nahatonga izany. Sa nisy baiko manokana nomena ny teny anivon'ny fokotany mba analana ny anaran'ireo efa tsy azo antoka fa handany ny kandidatiana olany. Manamarina ny fisian'ny lesoka tahaka izany manko ny kandidany Timaka 25 tao amin'ny boriboritany fahadimy. Anisany nabe resaka aloha le hoe olona nifidy tamin'ny fiodinana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ary nifidy ihany koa tamin'ny fiodinana faharoa kanefa tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo dia nagaga fa nanjavana tsy tao anaty lisitra. Nanao fanambarana ny filoha-lefitry ny seni omaly izay raha tsy diso fa anara-maso akaiky ary ataontsika tena hanao fitsirihana izay olona navandozy na anala ny anaran'ilay olona tao anaty lisitra. Nefa afaka mifidy izy tamin'ny fiodinana voalohany sy fiodinana faharoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ka mino izahay fa tena andray ny andraikitra tokoa zareo amin'ny seni satria izy tsy tompony andraikitra voalohany amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity satria anisany tena nabe resaka zany le hoe fanjavonan'ilay olona tapoka izay nifidy. Lesoka efa nahazatra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany no isan'ny mbola nimpody tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny latsinainy ity. Izay anefa no miteraka ny tsy fahatokisan'ny olona intsony ny vaomera-pirenena misahana ny fifidianana na ny seni. Nisy koa ny ratsy nanjary hafa ny tranga nandritra sy ny alohan'ny androm-pifidianana toy ny tsy fanarahan-dalàna isan-karazany izay ny kandida miaradia amin'ny fanjakana trano no tena manao ny tsy mety. Nozahavany seni fotsiny ihany anefa izany. Na dia nisy aza ny fanamariana nataon'ny olom-pirenena sy ny mpanara-baovao. Tsy refeo ihany koa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ho avy indray izao ny fametrahana ny fitoriana momba ireo zavatra tsy nanjary rehetra nandalo nandritra ny androm-pifidianana dia ho re indray izany ilay efa zary fiteniny maro manao hoe azo raisina fa tsy mitombona. Fa manoloana ny fanambarana nataona kandida iray tao amin'ny fahitalavitra tsy miankina omaly izay nilazana fa lany ary nanao podro tao amin'ny boriboritany fahadimy ny tenany dia nanao fanambarana ny kandidany Tim tao amin'ny boriboritany fahadimy fa tsy marina ny filazana fa nanao podro ny kandida miaraka amin'ny fitondrana mbola tsy nivoaka raha teo ihany koa ny vokatra ofisialy. Lorette Berton sy Tahiriny Aina no mitondra ny andindin'izay. Milaza mahita volana mialoha biby jiaby na ny fitondrana ankehitriny na ny kandida miaradia aminy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo iny. Ny filoham-pirenena any ivelany manambara ofisialy fa nahazo maro anisa ny kandida miaraka aminy. Ny kandida ny IRD indray eto an-toerana mahasaky mavandy amin'ny vahoaka malagasy nanambara fa lany ary nagnano podro izy tao amin'ny boriboritany fahadimy izay nilatsahany. Tsy misy dikany amin'ity fitondrana ity sy ny kandida solombavam-bahoaka ny ve izany ny seni sy ny HCC izay rafitra natokana hikirakira sy hamoaka ny voka-pifidianana. Sa tetika efa matipaika anakorontanana saim-bahoaka no atao. Raha nitatitra vonjomaika navoaka ny seni tamin'ny arivariva teo manko dia mifanahantsahana ny salanisan'ny kandida roa voalohany mifaninana ao amin'ny boriboritany fahadimy. 7 isanjato ny an'ny kandidany Tim ary 7 isanjato ny an'ny kandidany IRD. Porofo izany fa tsy nisy ny kandida nahazo podro. Misaotra ny rehetra nareo nifidy anay nareo tsy nifidy anay satria zay moa nianton'ny fifidianana fifaninanana io. Manaraka izany ihany koa dia tianay ny tondra fanazavana eto fanazavan-tsaina ho an'ny vahoaka ny boriboritany fahadimy. Fa raha araka ny fantaritsika zany dia mbola tsy nisy ny vokatra ofisialy nivoaka na ny vonjomaika ary mbola tsy nisy. Na eo ara eo ampelantananay ny PV ray manontolo amin'ireo birao fandatsambato 720 sy 200. Ny mahagaga anay dia nisy ny kandida mpifaninana, kandida mpanjakana, kandida ny IRD alohatsorona ny resaka raha tao amin'ny hainao manjery tsy miankina anakoroa omaly dia nilaza fa nanao podroa ny kandida ny zareo. Tianay ny manambara etona aloha fa natao hoe tsy nisy ara vokatra vonjomaika ary ny voalaza dia ny senirery ihany sy ny
radio pirenena no afaka manambara ny vokatra misy nefa ny mandika atao hoe ny lalàna sady dia mahagaganay izany zavatra zany a asinna ny fepetra tokony ho raisina fa sady mampirorosaina ny vahoaka no mandika lalàna satria milaza zavatra tsy marina ary lainga marivototra mamafy lainga zany atao hoe fafy-lainga no nataony zareo mba ahafahana manao podroa dia nila nazo any amin'ny 20 isan-jato ano any ny kandida anankiray 20 isan-jato ka eto zay dia manamafy an'izay manao hoe milamina isika vahoaka miboborotany fahadimy miandry ampitonina araoka isika tsy rorosaina satria fomba fanao teto amin'ny firenena tato anatin'ny 10 taona izao zay mamafy lainga izay tsy vitany manao fanambarana tsy mitombona ity kandida miara-dalana amin'ny fitondrana ity tao amin'ny fahitalavitra tsy miankina anankiroa fa mbola naneo ny fanoliana ireo fokontany tsy nampandana azy ihany tao anatin'ny boriboritany izay nilatsahany fidina ary tiany ihany koa no mitondra fanamarina eto fa raha nataony namana tao amin'ny ainao manjery tsy miankina anankiroa dia hoe nampalahelo satria mahita izay fa tsy toetrana ray aman-dreny zany fomba fiteny zany hoe izahay a sakasakareo izay nifidy fokontany nifidy an'ireo kandida hafa fa tsy nilarana nisy anay a dia eo nareo fa iangaranay manokana ireo fokontany izay nampandany anay kizany sady nitoetra dia efa miomany ianareo zany misy fokontany maromaro satria teo amin'ny sasaka teo eo zany raha nijerena ny fandresena azon'ny kandida larana faefatra sy ny fahadimy dia efa miomany ianareo fa dia tsy ahita rirany zany amin'io kandida izay nefa samy teny aminareo eto fa na nifidy anay na tsy nifidy anay ho député an'i Madagasikara izahay mipetraka ary ny fanontaniana manao hoe olona azo tokisana tokoa ve ireo kandida miaradia amin'ny fitondrana raha tonga iny amin'ny lampanitsimba zaza raha mbola vao izao izy ireo dia efa manana fisainana mamita bahoaka manoloana ny fanambaran'ny filohan'ny repoblika mikasika ny tarimarika momba ireo kandida izay olany ho solombavam-bahoaka dia naneho hevitra mikasika izany ihany koa ny sekretera jeneraly ny antoko-tiako Madagasikara nambarany fa ny RCC irery ihany no tompo-kevitra farany fa tsy asan'ny filoham-pirenena no mamoaka milaza ny tarimarika toy ireny sokajiana ho fandikan-dalàna ihany koa ny fanaovana io fihetsika io marany androany Germaine Menjanary sy Mathieu Princy fandikan-dalàna no asehon'ny filoham-pirenena amin'ny filazana sahady ny voka-pifidianana ary nilaza ny tarahimarika mihitsy ny isan'ireo kandida IRD izay lazainy fa lany hoy ny sekretera jeneraly ny antoko-tiako Madagasikara androany tsy andraikitry ny filoham-pirenena tokoa mantsy ny miandraikitra izany raha araky ny lalàna eny fa na ny seni na ny vomera maleo tena misana ny fifidianana aza dia ny voka-pifidianana vonjomaika ofisialy no ambarany fa ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ihany no tompo-kevitra farany izay mamoaka ny vokatra tena izy amin'ireo kandida izay lany ka hiakatra eny amin'ny lapany tsimbazaza fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe inona no nahatonga ny filoham-pirenena nilaza sahady io tarahimarika io sa izany no efa nifanarahana any ambadika ka nivoaka tsy fidiny ilay izy ny asesilany ny fanehoana ny fanaran-dalàna ataon'ny filoham-pirenena tatoato hoy ny sekretera jeneraly ny antoko-tiako Madagasikara Olga Ramalasona androany voalohany indrindra aloha zany a dia seni efa nanafatrafatra mihitsiny a mbola naverina zay omaly hoe tsy tokony isy amoaka résultat zany aloha raha tsy ny seni ihany a masom-bahoaka zany publiquement zay dia efa moa zany a dia eny rehetra mihitsy hitam-pirenena fa ny président tsika filoham-pirenena dia nanizingizina hoe mahazo ny majorité izy a na ary name isam-bato mihitsy moa izy mahakasika an'izay hoe zao ny azo ny RD zao ny azo ny team aminay aloha tiako Madagasikara dia tsy mety mihitsy reny zavatra reny satria tsy tonga dia efa ohatrany hoe tonga dia eo nivony communauté internationale zany dia ohatrany tena manambara mihitsy hoe zay no mpandresy manan'izy anefitsika amin'izao fotoana izao mbola eo ampanangonana ny valim-pifidianana ane mbola tsy feno ary mbola tena betsaka no tsy azo mbola noho izany zany tsy mety ny filazana ohatran'ireny tatoato moa zany ny filoham-pirenena dia ohatrany tena milaza zavatra tsy fantatra hoe tsy araky ny lalàna tsika nefa tokony hoe piatra ny lalàna zany ary indrindraindrindra anao anak'Andriamaso ny fampiarana reny lalàna reny ny constitution ny lalam-panorenana fa hatramin'ny lalam-panorenana ary dia
misy dikavilana ihany zany ataony zany dia nefany nanao fifidianantsika misy fiatraikany amin'ny fifidianana sy ny atao hoe ny voka-pifidianana ny fanambarana sy filazana zavatra ohatran'ireny ary mampalahelo fotsiny dia le safidim-bahoaka mihitsy eny tsy voahaja eo anivon'ny antemera-pirenena zany dia lapan'ny demokrasia ary ireo solombavam-bahoaka atao hoe tena lanim-bahoaka tany fotony tany no tokony hoe hitondra ny hevi-bahoaka fa amin'izao fotoana zany betsaka ny tsy ara-dalàna irrégularité anomalie mahakasika ny fifidianana iny dia lasa le olona tsy le lanim-bahoaka sy tena hoe hitondra ny feom-bahoaka no tonga eny amin'ny antemera-pirenena tsy le tena safidiny vahoaka no tonga eny amin'ny antemera-pirenena dia lasa leo ny vahoaka ary hitantsika fa ny tapandraisana anjara teo amin'ny fifidianana dia ambany koa satria efa leo le olona hoe na dia fidy angezay an-datsabato zay dia vohodikodina foana ny vatonay dia alaony tsy ny fidy nefa mampalahelo zany satria firenena dia tokony androso ary ny ampandroso firenena dia ny vahoaka sy ny olom-pirenena rehetra ho aminy no miara mandray anjara. Miantso ny vahoaka malagasy rehetra ho tony arak'izany ny tenany indrindra fa ny tiako i Madagasikara rehetra eo ampiandrasana ny valim-pifidianana izay ho avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenany. Ny HCC ihany mantsy ho izy no isan'ny tompo-kevitra farany amin'ny famoahana ireo olona voafidy. Nanamafiny teo anivo ny seni fa ny 15 volana jona izao no amoahany izy ireo ny vokatra vonjimaika tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ny alatsinainy lasa teo izay natrehantsika iny efa ny vokatra avy amin'ny birao mpifidianana miisa 720 sy 740 amin'izao no tonga eny anivo ny seni tamin'ireo birao fandatsaham-bato miisa 720 sy 305 sy 4 alina manerana ny nosy. Nanangona izay vaovao izay ary Jessica Miray sy Erzora Janarvony. Roa andro taorian'ny fandatsaham-bato efa miroso amin'ny fandraisana ny vokatra avy amin'ny birao fandatsaham-bato rehetra ny seni. 15 andro ny fehimpotoana ananan'ny seni ikirakirana ny voka-pifidianana mialoha ny amoahany ny vokatra vonjimaiky. Izany hoe ny 17 volana jona no fetra farany amoahany izay vokatra izay. Saingina nambara kosa ny seni fa ho avoaka ny 15 volana jona izao ny vokatra vonjimaiky. Manana 19 andro kosa indray avy eo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mialoha ny amoahana ny vokatra ofisialy. Mikasika ny fahatongavan'ny voka-pifidianana dia mizotra araka ny tokony ho izy ary everina fa ho tratra tsy hisy fahasarotany ny amoahany seni ny voka-pifidianana vonjimaika feno ny 12 ny volana jiona ho avy izao. Amin'izao tsika amin'ny teny izao dia mahatratra hatrany amin'ny 420 sy 700 sy 900 ny voka-pifidianana tonga amin'ireo birao fandatsaham-bato 720 sy 300 sy 500 sy 4 alina ary ny distrika rehetra 720 amin'zato eto Madagasikara dia efa nahatonga ny voka-pifidianana aty avokoa fa saingy mbola vokatra tsy feno moa zany. Tsara manamarika ihany aloha fa tsy mbola ilay fitanana an-tsoratra antaratasy ny tonga aty fa mbola ilay sariny ilay fitanana an-tsoratra zany hoe le procès verbal scanné ka ireto vokatra hitantsika reto moa zany dia ireo le tsoina hoe fironana zany hoe le tendance fa tsy le mbola résultat provisoire na le vokatra vonjimaika. Manana 12 andro ihany koa amin'izao ireo candidat maniry ny hanao fampitahana na confrontation eny amin'ny seni mialohan'ny famoahana ny vokatra vonjimaika. Toy izao manaraka izao kosa no ilaina raha hanao izay fampitahana izay. Voalohany aloha dia atao an-tsoratra le fangatahana. Faharoa dia tsy maintsy lazaina ao anatin'ilay fangatahana ny hoe aizavy ireo birao fandatsaham-bato hangatahana an'ilay confrontation. Ny fahatelo dia tsy maintsy ambara ao anatin'io fangatahana io ny antony hangatahana an'izany confrontation zany hoe satria nahita ve itsika fa misy tsy fetezana atao amin'ilay fanisam-bato sy ny vokatry ny natao tao anatin'ilay taratasy fitanana an-tsoratra sa misy ahihaya sa efa naheno tokoa tsika fa hafa ny vokatra navoaka avy taty amin'ny seni iny fa hafa ny vokatra tany amin'ny fanisam-bato rehefa mipetraka ny ahihaya ohatran'izay dia atao ao anatin'ilay fangatahana hoe zao ny antony hangatahana an'io fampitahana io.
ary ny faefatra farany tsy maintsy ampiarahana amin'io fangatahana io ireo procès verbaux ireo fitanana tsoratra zay hangatahana anaovana fampitahana. 7 ora ao arian'ny famoahana ny vokatra vonjy-maika kosa indray avy eo no fepotona ananana raha ametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Dika roa mitovy ny fitoriana, ny pirofo ary ny vavolombelona no ilaina raha ametraka izay fitoriana izay. Olejana eny amin'ny seny hatrany isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity raika amin'ny 3 isanjato ny tapavitriana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka raha ny antotany isa voaray avy amin'ny seny pirofo izany fa tsy narisy tamin'ny fifidianana intsony ny olom-pirenena malagasy. Ny aikany koa ity birao maleo tena misahana ny fifidianana ity fa nisy ny tsy fahatomombanana avy amin'izy ireo. Jessica Miray sy Erzora Jonarony hatrany mitatitra izay vaovao izay. Tsy liana ary tsy marisika intsony ny vahoaka malagasy amin'ny fandehanana mifidy. Antony voalohany, taratry ny tsy fahombiazan'ny fanjakana izany. Tsy mahatoky ny fanjakana mikarakara amin'ny fifidianana ny vahoaka ka asehony amin'ny tsy fanefana ny adidy. Antony faharoa, taratry ny tsy fahatomombanana maro avy amin'ny mpikarakara dia ny senisy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Toy ny fanaovana ny androm-pifidianana ho alatsinainy. Ny aika izany ny seni, saingy laza ihany koa fa tsy ampy ny fanabeazana ny olom-pirenena. Ity farany izay mbola anjara andraiky ny seny fanjakana fohy be hatrany. Angamba ataoko hoe tsy ampy ny fanabeazana sy ny fanentanana ho an'ny mpifidy ka tsy dia fantan'ny mpifidy loatra ny mahazava-dehibe an'izany antenimera-pirenena zany. Itsakilan'izay moa zany dia eo ihany koa ny antsoina hoe ny faharatsian'ny toetrandro tany amin'ny faritra sasany, eo ihany koa ny andro alatsinainy amin'ny apahany daholo zany rehetra zany fa raha hoy ianao teo hoe tsy fahatokisana ny senia dia angamba mety misy ampahany koa amin'izay. Ny tsy fahampin'ny fanabeazana ny olom-pirenena izay ihany koa no mbola amafisiny avy eo anivo ny conseil du fampihavanana malagasy fa anisany antony iray goavana tsy mamparisika ny olona hifidy fa eo ihany koa ny tsy fahatokisan'ny malagasy intsony ny fanaovana politika amin'izao. Ny antony maro mahatonga an'izany voalohany indrindra efa fantatsika hatramin'izay nge ny teto amin'ny firenentsika ambany fa tsy tonga mandeha hifidy daholo ny olona. Ny dikan'izany any amin'ny resaka le fanabeazana le hoe ny vahoaka no andriamanjaka, izy ny tompo-pahefana ka mitsinjara sy mampindrana ny fahefana amin'izay olona tokony hoe omena an'izany tena resaka indretra dia resaka politika. Hoe le olona voafidy eo ve tena hitodika ho aty aminay, tena hijery ny tombontsoanay, tena andamina sy hoe ho amin'ny hoe fampandrosoana sy hoe hijery ny vahoaka iaino ny ataitam-bahoaka amolavola an'izany na hoe andany lalàna mimy hoe ifanaraka amin'izany. Tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity, ny aika ihany koa ny seny fa nisy tokoa ny tsy fahatomombanana teo amin'ny listim-pifidianana, fa nisy ihany koa ny osika toy ny fanalana anaran'olona tao anatin'ny lisitra. Tamin'ny ankapobeny moa zany dia olana vitsivitsy no tena nahavoaraisana sy nahitana tsy fetezana nandritra ny androm-pifidianana. Teo aloha zany ny mahakasika ny listim-pifidianana. Betsaka nisy ireo olona zay efa tao anatin'ny listim-pifidianana tamin'ny fifidianana teo aloha kanefa dia rehefa tonga ny andron'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo manana karaha-pifidianana izy nefa dia tsy tafiditra tao anatin'ny listim-pifidianana indray. Antony telo moa zany no niverina fa mety ho nahatonga an'izay teo ny fanatotosan'ny senia n'ilay antsoina hoe opération de dédoublonnage national, faharoa teo ny fametrahana ny éclatement n'le bureau de vote, ny fanasarahana n'le birao fantatsaham-bato sasatsasany rehefa nihoatra n'le fitonjato isan'ny mpifidy tao aminy, ary ny fahatelo kosa tsy azo lavina fa nisy tokoa ny osoka zany hoe ny fanesorana antsitrapo ary eloko zany tao anatin'ilay listim-pifidianana ny anaran'ny mpifidy vitsivitsy. Amin'io farany io moa zany dia anao ny fanadiadiana ny senia. Anokatra fanadiadiana indray ary izao izany ny seni dia iandry izay vokatra ny fanadiadiana indray. Hatreto aloha tsy mbola hita mivangana ny vokatra ny fanadiadiana nandritra ireny fitarainana maro sy fitoriana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ireny. Fa ity fifidianana solombavam-bahoaka ity ihany koa dia pirofo hita maso fa tsy mankasitraka ny fanjakana amin'izao ny vahoaka satria 7 isanjato amin'ny olom-pirenena no naneho ny heviny tamin'ny tsy fandehanana ny fidy.
naneo ny heviny manoloana ny tapavitriana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo ihany koa ny filohan'ny anteny merandolona Rivo Rakotovao nandritra ny valandresaka izay nataony ho an'ny mpanao gazety Tia Androany. Nambarany fa misy fandraisany tamin'ny tsy fahatombanana nisy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo sy ny voka-pifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo izany fianany tapavitriany mpifidy izany tsy andeha raha antsika ny andindin'izay entiny Germaine Menjanahary sy Mathieu Prince. Isan'ny mampitolagaga ny tapavitrian'ny mpifidy tamin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao. Antony maro no mety mahatonga izany ary ny vahoaka malagasy rehetrarehetra izay tsy nanefa ny adidiny no isa voatsonga manokana amin'izany. Isan'ny nambaran'Andriamatoa Rivo Rakotovao raha naneho ny heviny mahakasika ny tapavitrian'ny mpifidy solombavam-bahoaka teo ny tenany fa tokony ametra-panontaniana ny malagasy rehetra indrindra fa ny fanjakana satria misy ny elanelana goavana eo aminy sy ny vahoaka izay entina. Ny arahana hita rahateo ny zava-nisy sy ny tranga teto amin'ny firenena indrindra fa ny fomba fiasa ny mpikirakira ny fifidianana eto amintsika. Ny sika io a tarehimarika vonjamaika angamba 30 mahery kely tsy maintsy manao fandaninana an'izany indrindra ny antoko politika ny fitondram-panjakana sy ireo fiarahamonina rehetrarehetra izay mampirisika ny olona irona bebe kokoa anatin'izany fandraisana anjara amin'ny tokony tombontsoam-bonana eto amin'ny firenena. Milafa samy hafa tsy ampy zany 30% zany mety misy antony ihany a fa atsika rehetrarehetra mieritreritra an'izany ary manatsara an'izany hoe inona reny antony a volana vitsivitsy teoriana dia miena toy izany sady tsy betsaka akory ny tany amin'ny présidentielle fa mba fa saika ny kasika ny atsasamanila teo mahery kely ty zany dia 30% a tsy tsara zany zay aloha dia marina zay. Manontany teny eo ny fitondrana mety mifanalavitra ve zany ny fitondrana sy ny vahoaka fantaina tsy maintsy mipetraka zany. Fa isan'ny nasiany resaka ihany koa nandritra ity fotoana androany ity ny mahakasika ny fanenana ny isan'ny olona etsy amin'ny lapa-maitso izay fanapahan-kevitra nataony filoham-pirenena ary efa noekeny ny HCC. Mbola tsy fantatra ny fotoana ampiarana azy io hoy ny nambarany fa ny mazava dia tsy horavana indray ny Sénat. Lasany amin'ny loi organique zany ilay fametrahana an'ilay isa izay décret namoahana azy taloha. Zany hoe domaine de la loi zany izy zao fotoana zao. Afaka misy manao proposition de loi zany ohatra any arinany fa iny dia ara-dalàna. Tsy fantatra fotsiny hoe dia zay mbola tsisy nanontany moa zay koa zany dia mijery fotsiny hoe rovinaka izany nampiarina fijerinay azy manokana fijeriko manokana zany zao dia laka fanapahan-kevitra zany ny fitondram-panjakana ny filoham-pirenena hoe tsy horavana zany ny Sénat satria raha fijery azy dia anarina ny fataperan'ny mandat impératif ny sénateur na ny voatendry io na ny voafidy io vao tokony andeha ny zany fanovana zany na miditra ny référendum mandrava an'ilay Sénat nefa fantatritsika fa ny référendum dia misy ireo taky tsy maintsy atao eo amin'ny lafiny anatanterahana an'izany. Miantso fitoniana ho an'ny rehetra moa ny tenany indrindra fa ho an'ireo olona manoloana izao savorovolo politika misy eto Madagasikara izao. Pampiavana no tena imasony olona hoy izy mba isiny ny fampandrosoana ny firenena ary indrindra fa ny fitoniana ho an'ny malagasy tsirairay. No tanterahana io tolakandro tetsy amin'ny lapan'ny anteny merandolona tetsy Anosikely ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny olona mahaliny nanolotra fisaorana ho an'ny antokotiko Madagasikara ihany koa ny tenany izay nametraka fitokisana tamin'ny teny an-toerana Germaine Menjanahary sy Mathieu Prince. Ny ariva teo no tanterahina ny fametrahana ny samboady ho an'ny olona vaovao taoriny ny fanapahan-kevitry ny HCC. Tonga maro ireo olona sy ny birao maharitra ao anatin'ity androm-panjakana ity tetsy amin'ny lapa-maitso Anosikely ny ariva teo. Nambaran'ny filohan'ny anteny merandolona fa di ampifaliana tanteraka no andraisana ny namana vaovao izay avy amin'ny antokotiko Madagasikara any amin'ny faritra Boinity fa tsy ho toy ny renirano kopa araka ny fomba fiteny ka tonga namana vao mavomavo. Andraikitra goavana no raisin'ny senatera eto Madagasikara raha ny nambarany ary profo mivaingana ny fisalorana ilay samboady izay miloko ny sainam-pirenena malagasy. Sénateur Marine mianarany namana birao permanent sy ireo sénateur izay manatrika itony ary sy ilay rehetra fianakaviany
raha miasa eto amin'ny Sénat no nanoloranao sambady manamarina manamafy fa tendry ara-dalàna olona Madagasikara ianao. Nanamafy ny sénateur Vaovao Maliny fa vonona ny anatanteraka ny andraikitra izay takin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy amin'ny tenany ary fisaorana ihany koa no atolotra ho any antokotiko i Madagasikara. Fisaorana manokana etona na dia tsy manatrika eto Andriamatoa Marc Ravalomanana filohany antoko tiako i Madagasikara sy ireo mpikambana rehetra ao amin'ny biro maharitra izany antoko tianao izany. Fisaorana ihany koa dia anareo mpikambana ato amin'ny biro maharitra ny anteneran'olona eo ihany koa ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba andalam-pandrenana na dia tsy hito azy. Toky ary noleko anareo fa tsy andraraka ilombean-doha aho amin'ny fanatanterahana ny andraikitra sy ny adidy eo amin'ny fandiniana sy fankatoavana ny volavolan-dalàna aroso amintsika raha toaka hitondra tombotsoa sy hampandroso ny firenentsika izany. Tsara moa ny manamarika fa isan'ny andraikitra ataon'ny antenimieran-doolona ny mandinika ny lalàna izay olany eny anivony antenimieram-pirenena ary mamerina izany ho eny anivony lapany Tsimbazaza indray. Isan'ny voaresaka manokana ihany koa ny fitoniana ho an'ny firenena raha ny nambarana Andriamatoa Rivo Rakotovao hatrany. Izay mikasiky vaovao iny fa ho toy ny vaovao mikasiky ny fody mandry ny ilay mpanakanto miditro ao amin'ny tarika Arikailavazo dia andro amaraina tamin'ny 10 ora no niainga teny Manjakaray ny nofo mangatsika ny ary nentina nomembonahitra farany tao amin'ny FJK Mantoby fitahina Anjozorobe mialohany nametrahana azy tao amin'ny fasandrazany tao Anjozorobe hatrany. Nanangona ny vaovao noro fitiavana sy tahiry ny aina. Vahoaka marobe no tonga nanotrina ny famoahana ny vatamangatsika ny miditro antsoina amin'ny teny anarany hoe Andriambolatina miditro teny Manjakaray. Marina fa tamin'ny 10 ora maraina no niainga teny Manjakaray ndrazana hoentina anoezam-boninahitra an'Andriamanitra any amin'ny FJKM Antoby Anjozorobe mialohany anafenana azy ao an-toerana ihany. Tsy aivana ny 20 meteo no nindaosin'ny fahafatesana i miditro rehefa nivahiny 4 taona teto an-tany. Vokatry ny fahatsetsehana lalan-dramo no antony nahafaty azy. Tsara ny manamarika fa efa nitsabo tena tao anatin'ny fotoana maharitra izy. Efa teo am-piomanana ny fandefasana azy any ivelany any La Réunion indrindra fony izy teny amin'ny hôpitaly Achera tao amin'ny service réanimation saingy tsy tana intsony ny ainy. Raha tsy aivina trany mpamorona sady mpihira no mpandihy no mpitendry gitara tao amin'ny tarika Arikailavazo miditro. Izay tao amin'ny fahitalavitra MBS dia mirary fiononana fendo ho an'ny fianakaviana. Pimasukeli ni serana te chapa kufa ni tempo nao iti fuku yanjandi yanyausa batua yanao iteriai na tekeriasa senginchi. Dia izay ihany koa no entiko mamarina ny vaovao tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany tsy ary manome fotoananao ny sampana fampalalam-baovao ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.